ny vahaolana voalohany indrindra aloha dia fanatsarana ny eo amin'ny fitantanana ny hetra izany hoe misy voalohany indrindra dia azo ataony manatsara ny fahaiza-manao ara-teknika na ara-kolona zany ao amin'ny sehatran'izay fitantanana ny hetra izay. Ao anatin'izany moa ny ezaka efa natao zany ara-teknika dia ny hoe hetra online zany izay ahafahana nanatsarana ny fisintomana ny sy fitakiana ny fangalana hetra zany eny anivon'ireo centre fiscal zany misy eto Madagasikara. Ankoatran'izay dia azo atao koa ny manatsara ny fiadivana amin'ny osika eo amin'ny sehatry ny hetra zany sy ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny hetra dia ohatra amin'izany ny fanatsarana ny lalàna zany famaizana ireo olona izay manao osika sy manao kolikoly eo amin'izay sehatra izay. Izay moa no natao dia mba ahafahana hoe mahazo zany manatsara ny atao hoe recouvrement fiscal. Efa miatsara moa zany ny recouvrement fiscal zany dia mitombo zany ny hetra azo ary rehefa mitombo ny hetra azo dia mazava ho azy fa miakatra ny vola miditra eo amin'ny fanjakana. Ankoatran'izay dia azo atao ihany koa ny fametrahana zany hetra vaovao. Azo atao ny fametrahana ny hetra vaovao ary azo atao koa ny misintona zany ny atao hoe assiette fiscale zany. Dia eo koa nefa azo atao eo amin'izay lafin'izay ny manamafy ary mampiatra ireo hetra zany izay efa misy ankehitriny. Ankoatran'izay dia azo atao ihany koa mametraka rafitra anankiray zany ahafahana mitaketra zany amin'ireo sehatra izay mbola tsy manara-dalàna zany ankehitriny na hoe ny secteur informel zany izay 700 eo amin'ny sehatr'asa eto Madagasikara zany no mbola miasa ao anatin'io sehatra tsy manara-dalàna io ka izay zany dia vola miditra be koa ho an'ny fanjakana malagasy. Izay rehetrarehetra zany dia manatsara ny atao hoe vola miditra amin'ny alalany hetra eo amin'ny kitapo-bola mpanjakana ka ahafahan'ny fanjakana zany mampitombo ny vola miditra dia ahafahana zany izay mitondra ny Madagasikara amin'izay hoe fisandratana izay. Ary rehefa tanteraka izay dia azontsika atao mihitsy mampidina ny tany fangalana hetra zany eto Madagasikara izay dia mba ahafahana zany misintona ireo mpandraharaha mpampiasa vola vahiny zany ho eto Madagasikara sy ahafahana koa zany mampiroborobo ny famoronana orinasa eto Madagasikara ka dia tanteraka soamantsara zany ny fisandratana Madagasikara. Ny ambaratonga tsirairay avy moa zany dia samy manana andraikitra amin'izay fampidiram-bola mankatolam-panjakana azy amin'ny alalany hetra. Ho an'ny olom-pirenena dia tokony ho matsapa-tena zany izay tokony handohetra dia mandohetra. Ho an'ny eo amin'ny fiarahamonim-pirenena kosa dia andraikitra ny fiarahamonim-pirenena ny manentana ny olom-pirenena mba handohetra ary andraikitra ny fiarahamonim-pirenena koa no milaza ny zavatra ilainy hetra sy ny zavatra azo avy amin'ny fandoavana hetra zany. Eo ihany koa zany ny fanjakana zany dia tokony mampiatra ny lalàna aloha ary manasazy ireo izay manao osika sy ireo izay miezaka tsy handohetra zany sy mitady fomba tsy handoavana hetra. Eo ihany koa ny fanjakana dia tokony manao mangarahara zany eo amin'izay kitapo-bola mpanjakana izay efa misy moa zany ankehitriny amin'ny alalany budget des citoyens fa mbola betsaka ny azo ataony manatsara izany satria ohatra fotsiny tsy ny olona rehetra zany ny voalohany indrindra no mety hoe afaka mamaky teny sy ny manoratra. Tsara ratofizana moa zany ny ezaka efa vita ary betsaka ny izy mbola mila atao dia indrindra ny fangarahana sy ny amin'ny fanentanana ny olona handohetra, filazana ny olona ary fanehoana indrindra hoe izao foto-drafitr'asa zao sy izao dia avy amin'ny alalan'ny fandoavan'ny hetra ny olom-pirenena tsirairay avy.
Ny décentralisation fiscale indray dia ilaina tokoa ny décentralisation fiscale satria avy amin'ny décentralisation fiscale no ahafahana zany mahazo ny fampandrosoana ny fotony ka ao anatin'ny fisandratana Madagasikara indrindra dia misy an'izay fampandrosoana ifotony izay betsaka moa zany niezaka efa vita nandritran'izay taona lasa maromaro izay mikasika an'io décentralisation fiscale io ohatra fotsiny ny nanomboka ny taona 1970 zany dia 570 ny etra atao hoe impôt synthétique zany no miditra any amin'ny alefa mivantana makany amin'ny ireo collectivité territoriale décentralisée izay misy ny commune misy ny faritra ary misy ny faritany ihany koa dia akoatran'izay zany dia nanomboka ny taona 1970 koa dia niakatra 20 tapitrisa ariary zany ny antsoina hoe seuil d'assujettissement amin'ny impôt synthétique zany ka rehefa latsaky ny 20 tapitrisa io zany ny olona anankiray dia mandoa amin'iny impôt synthétique iny avokoa zany hoe io 20 tapitrisa io nisy fanatsarana io tamin'ity ankehitriny ka dia tafiakatra hatrany amin'ny 900 tapitrisa ariary ka ny fiantraikan'izay ny vola miditra amin'ny commune dia ohatra hoe raha ohatra tafiakatra hatrany amin'ny 1 milliard ariary ohatra ny io seuil d'assujettissement amin'ny impôt synthétique io dia zany hoe ny olona izay olona rehetrarehetra izay latsaky ny 1 milliard ariary zany ny vola miditra aminy dia sujet an'io impôt synthétique io avokoa ka zany hoe mampiakatra zany zay ny vola miditra eny anivon'ny commune ny anivon'ny faritra na ny anivon'ny faritany ary nefa efa betsaka niezaka efa natao fa niezaka mbola betsaka koa niezaka mila atao satria ankehitriny dia manodidina ny 100 ny vola miditra amin'ny alalany hetra ihany ny impôt synthétique fa raha tanteraka moa zany ny fampiakarana an'io seuil d'assujettissement io rehefa mitaona mifanesy dia mety dia mazava ho azy fa mitombo ny vola miditra eny anivon'ireo collectivité territoriale décentralisée eto Madagasikara ireo